ambany ala itos vehivavy mpisoloky nahiditra amponja vonjomaika teny an-tanimora ka ny apitsipisony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tianako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raharaha fisolokina izay nitranga teny itos no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia ndaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Zazakambana very tany Vatomandry tany hita faty tao amin'ny ranony Sandramangony tao Vatomandry tao ny raya amin'izy roa lahy kely kambana izay efa nokaroa ny fianakaviana nanomboka tamin'ny andron'ny alakamisy iny. Tsy fantatra na maty ny lalao rano na maty nisy namono ity zazalahy izay kambana ity. Mbola tadiavina kosa ny zazalahy kely iray ka andrasana ny tony fanadihadiana mahakasika inona marina ny tena zava-misy amin'ity fahaverezana zazalahy kely anankiroa ireto izay voalaza fa kambana tany Vatomandry ireto. Ka ny afatra ho an'ny ray aman-dreny dia raha maso tsara foana ny zanaka fa ny ratsy amin'izao fotoana izao tsy kely lalana ary tsy lavitra anao ny olona izay mety havandoza ho anao zay. Ary mankahiry ihany koa ho an'ireo fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny zanak'izy ireo zao ekena fa tena mafy dia mafy izany mandao zanaka izany. Ainganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Sarinady itany La Réunion tontosa ny sarinady papango 2024 izay natao tao La Réunion tamin'ity herinandro ity izay hetsika niarahana tamin'ny Fazoy firenena misy 5 ahitana any Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice ary Mayotte no nandray anjara tamin'izany. Mandritra izany dia nisy fitsoahana andaharana izay nataon'ireo miaramila komoriana izay misa 7. Raha aloharanam-baovao dia mbola tsy hita ireo komoriana ireo hatramin'izao fotoana izao fa mety niala ntsokosoko tao anatin'izay laharana izay izy ireo nandeha amin'ilay antsoina hoe nanao clandestin izany. Anosy vavaka Ambohimanarina nisy nanafika ny banky iray teny anosy vavaka tamin'ny andron'ny alakamisy 20 martsa 2024 iny. Lehilahy misa 2 nanatanteraka izany ka lasa ny vola 20 tapitrisa ariary. Nampiasa base kilalao izy ireo mba hampihororona ny mpiasa tao anatin'ilay banky. Tratra ambodiompy teo ivelan'ilay banky ny mpitondra kodiaran-droa izay niandry ilay olona nandroba tao anatiny. Tafaporitsaka ny azo any Ambohimanga kely ity farany voasambotra tany Ambohimandray anefa izy rehefa nokarokazy ny polisy naverina amin'ny tompony ny vola 20 tapitrisa ariary izay mbola teny amin'izy ireo. Nahitana rongony sy tanatin'ny fonosana misa inona ihany koa ireto olony ratsy ireto. Nentina eny amin'ny bureau polisy pirenena ny raharaha ary mitohy ny fanadihadiana mahakasika an'ity fanafiana banky teny anosy vavaka Ambohimanarina ity. Medika izany fa tena efa misy brakazy henjana ihany koa ny any Antananarivo renivohitra any amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fandrobana trano fitehirizam-bola na ihany koa banky izay. Mangarano Toamasina tratra ilay zandary sandoka izay mitaky vola amina mpandalo. Tratra ilay zandary sandoka ao Mangarano ankaiky ny Maneva Bango ao Toamasina ao. Lazay ny fokarongony izay tovolahy mandalo ka savainy tsy mahita na inona na inona izy dia mitaky vola avy eo. Tratra namaky trano ihany koa izy tamin'ny alatsinainy ariva lasa teo iny ka nandihan'ny fokon'olona ary tratra rehefa avy eo. Nahitana akanjo ambony izay miloko mainty misy soratra hoe gendarme teny aminy tao anatin'izay fatratrarana azy zay. Medika izany fa tsy vitsy amin'olona amin'izao fotoana izao no manao fisolokina maro isan-karazany zay ary mahavoasazy izany fisolokina izany indrindra fa ny fisandohana andraikitra ao anatin'izay hoe milaza ho zandary zay nefa tsy zandary akory. Resaka fitadiavana asa indray proof fa maro amin'ny malagasy no mbola tsy tafiditra ao anatin'ny sehatry ny asa ary mafy ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao. Raha ny nambarandoharanam-baovao dia mampiditra ampiasa maro io orinasa io ka izay no antony izao filaharam-be izay hitantsika amin'ny sary izao.
filarambe toy izao ny anireo olona izay mitady asa teo aloha ny vavahady ny orinasa iray teny Ambohimangakely teny tamin'ity herinandro ity. Azo lazaina araka izany fa tsy maharaka intsony izany ny tolotra amin'ny asa amin'izao fotoana izao raha ho an'i Madagasikara satria maro ry tanora izay tsy anasa mitady asa etsiroa nefa maro araka izany ihany koa no tsy tafiditra miasa ao anatin'izany rehetra izany ka isany antony iray lehibe miteraka izao tsy fandriampahalemana sy ny tsy fandrosoana izao ho an'i Madagasikara satria raha vao tanora izay no tsy mahazo asa no betsaka dia lasa mivarilavo amin'ny zavatra hafa ny ankamaroan'izy ireny ka lasa tafananao foana. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika raharaha fisolokiana teny Ambaniala Itos. Voalaza fa nakavola manodidina ny ray tapitrisa ariary tamin'olona vitsivitsy ity vehivavy ity tamin'ny fampantenana fa andefa azy ireo hiasa any ivelany ihany miaraka amin'ny fanamboarana passeport izany rehetra izany. Vehivavy tanora misa 4 no voasoloky ny tao anatin'izay rehetra izay. Voasampitry ny polisy ny alarobia 20 martsa 2024 lasa teo iny izy taoriny fitoriana izay napetraky ny olona maro noho ny resaka fisolokiana izay nataony teny Itos sy ny faritra manodidina teny. Nahiditra ponja vonjomaika ao an-tanimora ny vehivavy taoriany nanolorana azy teo anatrehan'ny fampanoavana. Midika izay fa tsy kely lalana ny ratsy amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny rehetra izay karazana fisolokiana maro isan-karazana izay. Ny tanora malagasy raha teo moa etsy andanin'izay dia nohon'izay tsy fananana asa izay dia maro amin'ireo tanora no tafaroboka ao anatin'izany hoe fitadiavana asa ho any ivelany izany ka jonony ireo ampisoloky moramora fotsiny ao anatin'ny izany rehetra izany. Ka misy aza amin'ireo olona dia tena efa manao asa fivelomana mihitsiny amin'izay resaka fisolokiana olona izay amin'ny fampantenana handefa olona hiasa any ivelan'i Madagasikara izay nefa rehefa aveo tsy misy akory izay rehetra izay fa resaka fampantenana pokaty fotsiny sy ny ketrika te hisoloky olona fotsiny ao anatin'ny izany rehetra izany. Efa maro ny lasibatra ary maro ihany koa ireo zay mbola tsy voa ao anatin'izany rehetra izany ka ho an'ireo zay efa voa dia mahay mananatra ireo mbola tsy voa fa ho an'ireo mbola tsy voa kosa dia mitandrema tsara amin'ny resaka fitadiavana asa ho any ivelany izay fa maro ireo karazana fisolokiana amin'izao fotoana izao ary efa misy tamazotra mihitsy izy ireo ao anatin'izany rehetra izany ka aleo melimely mandrakariva ihany izy ireo mba tsy ho tafaroboka ao anatin'izay velam-pandrika ny pisoloky izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.